Tao aoriana ny Kenya ACC ny firotsahana ho fidina ny kandida Mayol mitondra laharana fa 430 ao anatin'ny bulletin tokana dia noraisiny fiangonana apokalipsy Itaosy tamin'ny kafaliana orakoraka ary araravoana ny kandida Pasteur Mayol ny asabotsy voalohan'ny volana septambra taona 2012. Jesus tubong futsai turuku Ebaita kunila lanzana sumarna Sacha tun famura fatana Namaga sajina babu ni fugu Jesus tubong futsai turuku Ebatungan masa Yes na isaba Ebatungan masa Nyula na uraba Nambaran'ny kandida Pasteur Mayol fa efa eo an-tanana ny tehana hanavotana ny firenena malagasy tandindony ny fiampitany zanak'Israely ny ranomasina mena notariany Mosesy. 19 ary aingao ny tehanao dia ainjiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano dia andeha mamaky eo voan'ny ranomasina mandeha tany maina ny zanak'Israely. Tamin'izany nomena tsodrano tany razana ny Evina dia nomen'ireo ray aman-dreny be reo satria io taranak'Israely io dia niditra tany Atsimatsinanana iny nomeny ny tehana ty izy ty tonga fotoana amoahana azy tonga fotoana ampiasana azy. Halleluja. Tsy natao pino apokalipsy ireritsony ny kandida Pasteur Mayol fa ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Vonina ny tenany anafaka ny firenena malagasy ao anatin'ny fahatrana satria izay no hiraka nampanaovin'Andriamanitra azy tonga ny fahazavana. Vava manondro io tena io dia aninny io ranomasina mena io saraka roa io fa tsika maky tany maina andeha amin'ny tany inona maina